misaotra ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Misaotra manao an'izay foana tsika isaka izay mandeha hoe misaotra ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra satria miavao isan'andro ilay izy. Dia ny tena marina koa tsika tokony fisaorana vaovao foana koa tena marina tsy hoe ilay fisaorana tamin'ny fakomanana tamin'ny alina dia hoe inona averina. Marina mety hoe misaotra tompony amin'ny famindramponao fa ilay toe-po ao anaty hoe vaovao foana ilay toe-po entina manao an'izay fisaorana izay. Amen. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra ary ny amin'ny fahafahantsika indray hianatra eto androany. Raha eo mankasitraka fiainanao izay ny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny famindrampo avaozinao foana izany isa maraina avaozinao foana izany isan'andro tsy le taloha fa vaovao ny androany dia androany izay toe-po vaovao koa no entinay misaotra anao. Toe-po vaovao ihany koa no entinay manome voninahitra anao. Toe-po vaovao ihany koa no entinay manatrika anao. Misaotra tompo fa androany misy fahamarinana tianao indray androsoanay. Misaotra tompo fa androany misy teninao indray mitarika anay ho amin'ny fahamarinana ao aminao irery ihany. Dia tena te-hanome voninahitra anao izay ao anatin'izany. Tompo ao anatin'ny fanatanterahana fotoana dia tononay amin'ny anaranao Jesosy hoe ianao foana anao ka iseho. Ianao foana anao ka ho hita tompo fa izahay ho tako anatanteraka ao ambadiky ny hazo fijaliana ao ambadiky ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompo. Saotra ny amin'ny fanentanana tompoko. Ny ianarantsika androany dia hoe tsika mahafantatra fa Andriamanitra dia ray zanaka fanahy miseho amin'ny lafiny be dia be. Tsy hoe lafiny be dia be fa ireo ray zanaka fanahy. Dia tsika kristianina koa tokony misy tenena hoe be dia be mihitsy ny kristianina. Misy be dia be lafiny iantsonan'ny kristianina. Fa ireo rehetra ireo dia tena hoe tian'Andriamanitra ho entina hanehoana anazy. Ohatran'ny hoe tonga dia voateny ilay izy hoe hanehoana n'Andriamanitra fa tsy hoe hanehoana antsika tsirairay avy. Andriamanitra miseho amin'ilay hoe ray zanaka fanahy. Fa izaho manokana izao taorian'ny fampianaran'ny papamaly tamin'ny zanaka vavin'ny Jero dia tena ozy hoe tena mbola tsy ampy izany fa limité tsika. Izay ny tena marina hoe tena hoe fa ielana tamin'ny tompo fa mbola misy eo amin'ilay limite-tsika tsy mahatakatra tsika hoe ahoana marina izany Andriamanitra izany. Arak'ilay fampianarana maly hoe Jairo izao dia nahafantatra fa mpanasitrana Jesosy dia limité hatreo izy. Dia matoa Jesosy ny tena anazy hoe aza matahotra. Dia fantatry Jesosy izy hoe nahatahotra izy izany tsy fantany hoe Jesosy izay ilay fampianarana maly mpanangana amin'ny maty io. Dia tao aorianan'ina dia tena hoe tena izaho koa mbola tena limité. Mbola tsy ampy fa fantatry izy hoe ray zanaka fanahy. Fa tena izay fahafantarana hatramin'izay izany tena nandraisana mihitsy ilay fampianarana maly hoe tena hoe ny fiarahana aminazy isan'andro no hitombony ny fahafantaranao anazy. Tena Andriamanitra koa moa efa niteny hoe amin'izay masina no isehoako fa masina. Ianao izany raha miteny hoe masina dia mbola mampiseho foana Jesosy hoe izao ny fahamasinana mbola tena izao ny tena fahamasinana. Amin'izay madio no isehoako dia ianao raha mieritreritra tena hoe madio ianao. Mbola tsy ampy foana izay fahafantaranao eo fa tena dia misaotra ny tompo fa tena hoe izay Andriamanitra miseho amin'ny zavatra tsy takatry ny saina izy. Tsika kosa dia manao ahoana? Tsika kristianina be dia be Andriamanitra dia izay ray zanaka fanahy. Ny sehoan'ireo endrika ny sehoan'ireo efa fantatritsika tsiraray avy hoe vamin'ny fotoana ahoana sy ahoana. Fa tsika kristianina ahoana? Kristianina izay moa no azo ametrahana hoe lohahevitra hodiny antsika androany hoe kristianina maneho an'Andriamanitra. Kristianina maneho an'Andriamanitra. Inona avy ireo kristianina ireo satria be dia be ny tenenana ny kristianina. Mpanompon'Andriamanitra ao anatiny izany. Zanak'Andriamanitra ao anatiny izany. Inona koa? Mpianatra ao anatiny izany. Inona koa ny ankoatr'izay? Fofombady ao anatiny izany. Fofombadin'i Kristy. Fa tsy hoe fofombadin'ny izy akory fa fofombadin'i Kristy. Kristianina izany. Inona koa? Mpivavaka kristianina izany. Izany hoe tsika izany raha ohatra hoe raisina amin'ilay hoe ray zanaka fanahy teo dia tsika koa ohatr'izay. Tsy hoe ianao izany tsy hoe mpivavaka fotsiny na hoe
ianao fofombadin'ny Kristy fotsiny. Na hoe ianao mpanompo fotsiny. Ino moa le sasany teo? Na hoe ianao mpianatra fotsiny. Na ianao zanaka fotsiny. Fa ny tena marina mila anananao daholo. Nde idirantsika tsirairay avy nge reo hoe ahoana maha kristianina reo tsirairay avy reo. Mpanompon'Andriamanitra, mpanompo. Re zany fanompony zany eo amin'ny tantara dia tena hoe ao anatin'ilay fanandevozana moa zany. Tena hoe fanandevozana hoe manana tompo sy manana ny mpanompony. Dia io mpanompo io tsy manana ny tsy mahazo manao izay tiany ataony. Na ny safidy ary. Na ny safidy ary tsy manana safidy io mpanompo io. Fa izay tiany ny tompony. Izay tiany ny tompony no atao. Hoy izy ny tena Andriamanitra hoe raha ray aiza izay ajako izay moa ny zanaka. Fa raha tompo aiza izay tahotra. Raha ohatra ny amin'ny voan'ny esclavagisme fotsiny dia raha raisitsika hoe amin'ny esclavazy ety amin'izao tontolo izao dia hoe tena hoe tsisy tahotra ny tompo zany ny esclave fa tena ny anohatra ny tompo ary nataony raha ohatra ka. Fa eo amin'ny sehatra kristianina dia tena hoe ny fanomponan'Andriamanitra misy motera anankiray hafa ankoatran'le hoe mampanompo anao, mandrisika anao, tena hoe mampazoto anao anaraka ny safidy izay ampanaovan'ilay tompo anao. Tsy manan-safidy ianao fa ao amin'i Jesosy ianao dia manao izay sitrapony. Izay no mampanompo. Izay no mampanompo ny mpanompo. Manao izay sitrapony. Misy tenin'Andriamanitra tena hoe tenenana zany. Misy tenin'Andriamanitra mampitandremana ho an'ny mpanompo. Ahoana moa izy ilay tenin'Andriamanitra haintsika rehetra ilay izy. Ahoana ilay izy? Tsy izay rehetra. Manao amiko hoe tompoko. Eo zany hitenena andraisantsika hevitra anankiray fa tsy ampy le ina moa. Le manompo fotsiny. Le mpanompo fotsiny. Fa tompoko mbola mesa be ny fen'ilay feriveko satria maina be any ana. Dia na Jesosy ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao tetỳ dia ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy tonga mba ho tompoina fa tonga izy mba hanompo. Tsika nefa kristianina dia tsika ilay mianatra ao amin'i Jesosy. Tsika ilay mianatra ao anatin'io hoe ahoana zany. Tena efa hoe Seigneur. Tena efa hoe Seigneur moa zany inona filazana zany. Ny hoe mpampiasa ny esclave taloha. Raha raisitsika foana amin'izay niveau izay ilay izy, amin'izay fomba fijery izay ilay izy. Dia Jesosy nefa tsy tonga mba hanompo, tsy tonga mba ho tompony izy, fa tonga izy mba hanompo antsika. Tadiditsika hoe fantatsika daholo izay efa nianarana rehetrarehetra. Farak'ilay ny fitariana azo aloha hevitra izao hoe tsy ampy raha nanompo fotsiny tsika. Fa mianatra hevitra anankiray indray tsika. Inona no entina manampy an'izany? Tao anatin'ny fanompoana, tsy hoe eto zany tsy hoe diso ny manompo fotsiny. Tsy hoe diso fa tsy ampy. Raha veriko any amin'ilay loha hevitra izy dia hoe tsy ampy isehoan'Andriamanitra. Izay ngamba ny tena marina. Tsy ampy isehoan'Andriamanitra fa tsy hoe tsy ampy isehoanao. Izay zany zavatra averitsika foana satria tena sekoly famahana olana ny androany dia olana mety mahazo. Ary olana ratsy indrindra ny tena marina rehefa tena dinihana izay tratra ao anatin'ilay izy. Olana mahazo ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fitiavana iseho. Fa androany mahasekoly famahana olana azy dia tsika eto tsy ho tratra an'izany intsony na iza. Fa tsika dia ilay hoe aneho an'Andriamanitra foana. Ny ray zanak'afanana aneho an'Andriamanitra. Dia tsika koa ilay ao anatin'ilay Kristy ato anatintsika dia maneho an'Andriamanitra. Ray zanak'afanana, tsika koa dia araka ny tenena teo hoe zanaka.
zanak'Andriamanitra tsika. Fa eo amin'ny niveau ny zanaka io ndreka efa vakitsika ny Jaune toko voalohany 2:12. Ataontsika teny vahiny azafady Sir Fortuna. Jaune toko voalohany 2:12. Atao lui second raha ohatra na crampon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant tenenio, de raha mamaky kotsika ny amin'ny Luka 2:27. Io zany dia haitsika le hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Luc 2:27, il vint au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Dia io koa mbola mampiseho fa hoe enfant Jésus. Fa tsika ve mijanona ho enfant. Tsika ve mijanona ho enfant le zanak'Andriamanitra, le tsika hoe zanak'Andriamanitra hoe enfant ve tsika. Ta izy Jesosy nahazo an'le hoe izy tsy maintsy atao teny frantsay fa satria le teny gasy zanaka daholo, zanaka daholo. Fa any amin'ny teny frantsay izy hoe voilà mon fils ozy izy. Eo amin'izay tsika voateny eo zany le zanaka. Misy fahasamihafana izy fa le voateny gasy izy dia tsy mazava amintsika hoe zanak'Andriamanitra fotsiny. Fa jerevantsika le Luka toko 10:12. Luka 10:22. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala ny zanaka avatry ny ray ary ny ray avatry ny zanaka izay tiany zanaka hanehoana azy. Ny zanaka maneho ny ray. Ny zanaka tsy naneho ny zanaka fa ny zanaka naneho ny ray. Ny ray sy ny zanaka nefa ray ihany ozy izy. Zay fitentsika. Amin'ny teny frantsay izy io dia hoe toutes choses m'ont été données par mon père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Teo amin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy dia nitenena hoe voici mon fils. Aiza moa ny tenin'Andriamanitra iny? Luka 4. Jean 8:28 aloha e. Jaune 8:28 aloha manampy antsika ihany. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izao izy. Ary tsy manao na inona ho ahy aho. Fa araka nampianarin'ny ray koa no ilazako zany zavatra izany. Eto zany tsika rehefa maheno an'le hoe zanaka dia aza mieritreritra an'le enfant ntsony. Fa efa hoe le fils. Ny tena tsotra be ngamba hoe etintsika maneho fanehoana an'le hoe enfant sy fils dia izy nakaiky antsika indrindreto ohatra hoe bonnet et fils. Rehefa maninona no soratana hoe bonnet et fils le orinasa na hoe Henri Fraise et fils. Izy bagasy aloha. Rano isoa sa inona? Sa Ramanandray be et fils. Zay zany bagasy fa dia bazavy no tolohatry. Ramanandray be et fils. Rehefa maninona no lasa misy an'izay le izy. Satria rehefa resy lahatra le Ramanandray be fa niditra tao anatin'le rehefa manana même vision taminazy ny zanany, niditra tao anatin'le fiarahana taminazy ny zanany, dia nosoratana amin'izay izy hoe et fils. Ohatr'izay Jesosy. Tsy niala izy, tsy nivoana izy tao anatin'izay lalana ny soritany ray. Dia nasandratra amin'izay izy hoe fils. Fa tsy enfant ntsony. Tany amin'le Luka sy ny karazany Luka 10:22, Luka le 2:27 sy ny Luka 2:40. Tany amin'le Luka tanoloha tany zany satria le Luka 10 teo zay efa taty rindrina. Tany amin'le Luka 2 tany dia mbola marisy
Luka 2:22 dia mbola Marisy izy moa. Marisy Josefa no miaraka aminazy foana. Mbola Marisy Josefa fa rehefa taty amin'ilay hoe fisy amin'izay izy. Dia Andriamanitra amin'izay no mitantana anazy. Rehefa nanomboka teo, nanomboka hoe nanana izy zany tena hoe tapa-kevitra hiditra ao amin'ilay mission ho an'ny ray. Dia tena notononona amin'izay izy hoe zanako malalako, izy no henoy. Tsisy intervention an'ny Marisy Josefa intsony teo. Jaune 14:13. Jaune 14:13. Amin'ny teny frantsay izy io dia manao hoe glorifier le Père dans le Fils. Zany hoe ny ataonao, tsika zany efa mipetraka ihany koa hoe zanaka, tsy le enfant intsony afaka mipetraka amin'izay tsika. Ary izay mihitsy ny tena tokony toerantsika. Satria tsika efa miditra tsy any amin'ilay hoe iza no mitantana. Manaiky tsika hoe misy ny ray am-pinoana. Tena hoe ampiasain'Andriamanitra tena hoe manoro antsika ny lalana sy mitondra antsika amin'izay fahatanterantsika ao anatin'ny fisy ihany koa, fa izy koa fisy ihany koa izy satria misy mitarika izy. Dia tsika zany miaina ao anatin'izay hoe fils de Dieu zay ihany koa, fa tsy enfant de Dieu. Tsika zany tsy tokony fikitra fotsiny intsony amin'ilay hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Any dia mbola tantanana be. Fa tonga ho fisy tsika, tonga zanak'alahy zany tena marina, fa ohatrany hoe tsy mahazatra ilay miteny an'izay zavatra hoe zanak'Andriamanitra fotsiny. Kristianina anankiray koa zay, zanak'Andriamanitra, fils de Dieu. Fils de Dieu ianao dia hoe glorifier le Père. Manome voninahitra ny ray, manome voninahitra ny Jesosy Kristy Tompo, manome voninahitra ny fanahy masina satria ray ihany ireo. Fa nisy ehoan'Andriamanitra daholo ireo endrika ireo. Endrika ianao koa ohatr'izay, miverina kely foana ao anatin'ilay lohahevitra hoe Kristianina manome voninahitra an'Andriamanitra. Na mpanompo ianao, na zanaka, dia ao anatin'izay hoe manome voninahitra an'Andriamanitra, maneho an'Andriamanitra, fa tsy maneho ny tenanao. Kristianina anankiray ihany koa ny hoe mpianatra. Zay mpianatra Jesosy, za zao manana an'ilay akanjo le natao mipiretsina hoe disciple de Jésus rehefa manana akanjo ohatr'izay. Dia ianao nefa miaina ao anatin'izay ihany koa. Tena hoe tsika zany tsy afaka mitonona fotsiny amin'ny titre anankiray, fa mila fantarina. Mety tsy exhaustif reto zavatra tany saiko eto reto. Tsy misy exhaustif hoe izao, fa mety misy mpanompon'Andriamanitra hafa manaraka entin'Andriamanitra mijoro eto na manampy hoe ianao koa tokony ohatr'izao na ianao koa tokony ohatr'izao. Fa itsika dia manahaka ny ray, satria ny ray mitondra ny anarana hoe ray zanaka fanahy. Ianao koa zany mila mitondra hoe sady mpivavaka ianao, mpanompo ianao, no disciple ianao, no zanaka ianao, no ohatrohatr'izay le izy. Ohatr'izay zany fifandraisan'ny lesona atao anatin'ity fizarana ataontsika androany ity. Ny teny azy ny mpianatra dia hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay ny mission amin'ny mpianatra. Tsy hoe ataovy mpivavaka ny firenena rehetra, na hoe ataovy zanaka ny firenena rehetra, na ataovy inona koa mpanompo ny firenena rehetra. Fa ozy ny tena hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mianara amiko. Hito hoe lesona efa nizarain'ny papa, efa nizaraina teto amintsika foana. Mianara amiko fahamalemy fanahy. Zay fahalemem-panahy zay zavatra nianarana. Nataony mpianatra, nataony Jesosy nianarany mpianatra zay. Nianatra ny toetrany. Rehefa mijery an'ilay fiantrozaniny iny dia matetika ny olona, rehefa olona tsy mahatakatra tsara, dia mijery hoe aiza koa nisy Jésus de Nazareta ohatr'izao. Dia ohatrany tonga saina hoe tsy azon'ilay olona ve ny titre film hoe fiantrozana, ireo voafidy. Tsy Jésus de Nazareta zany tantarena tao anatin'ity, fa le mpianatra anie zany tantarena teny, reto le mpianatra voafidy. Dia mijery ny fiainana zalahy ao anatin'ilay izy ianao. Fa zay zany fomba fijeriny izy satria beda be ny olona miteny aiza koa nisy Jesosy nanao ohatr'izao tamin'izany ihany. Fa izy ny tena ianarantsika ao anatin'ny rehefa mijery fiantrozana dia
inona ny zavatra nianaran'le mpianatra Jauna sy Jakoba zao le be de le hoe le saika an-datsakafo le ohatry ny lorana zalahy le Samaritana ao anatin'le film misy zay fa raha mijery anaty baiboly ana tsy mahita an'izany hoe loran'ny Samaritana Jesosy Jauna sy Jakoba dia ana tsy mahita an'izay ianao anaty baiboly fa ao anatin'le film dia misy fanadihadiana tao zalahy dia maneho an'le izy hoe tika ile nahatonga ny Jauna sy Jakoba nyteny hoe dao latsahana afo reto dia nampianaran'i Jesosy izy tonga ty tsika anala an'izay zavatra naseho an'i Elia zay tonga ty tsika andravan'le sakana eo amin'ny Samaritana sy ny Jiosy hoe tonga dia rehefa mifankahita dia tonga dia tora-bato tsy voatoraka zalahy voatoraka le Samaritana mihitsy Jesosy tao anatin'le film dia tena nampianaran'i Jesosy Jauna sy Jakoba tao anatin'izay hoe tena hoe zay ny zavatra ianarantsika hijorontsika aneho fitiavana ary aneho ny fahatsaran'Andriamanitra dia betsaka moa nino ny tomboan'izy io dia le vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakany Sikara niraisin'i Jesosy teo izy dia fampiresaka teo naneho Jesosy fa olona afaka mifampiresaka amin'ny tsara tsisy toriteny be hoe iza na iza fahafantaran'le ranabavy an'i Jesosy rehefa avy eo no nahatonga anazy niova raha nisy olona tena hoe niova tao anaty baiboly direct dia tsy olona tena hoe nandray toriteny zay naheno toriteny dia hoe nino zay koa mbola fiantsoana Kristianina anankiray hoe mpino zay naheno toriteny Jesosy dia tenena hoe mibetsaka nino dia nanaraka anazy fa ny olona tsy haiko hoe diso ve za sa fa ny olona hitako tonga dia hoe niova immédiat tao anatin'ny baiboly dia Zakaiosy sy io vehivavy Samaritana io natao inona reo tsy nitoriana teny tsy inona fa nanehoan'Andriamanitra fitiavana fotsiny considération olona tena manana tantara ratsy reo olona reo fa reo ihany no tonga dia voateny tao anatin'ny baiboly hoe tonga dia lasa nandeha direct tonga dia lasa tena hoe nahafoy ny fananany tonga dia nisy fiovana dans l'immédiat zany hoe tsika zany rehefa tena mijoro maneho an Jesosy tsy mila mitory tsika fa tonga dia hoe ino tsika fa hita dia afaka miova ny olona tsy mila hoe tena hoe manao fanasitranana sy ny karazany tsika fa ny tena manova ny olona immédiat dia tsika marina amin'ny tenin'Andriamanitra ino le tenin'Andriamanitra velona mandehandeha amen araka le tena te dia hoe zay mahatonga antsika hoe mianatra ny toetran'i Jesosy satria zay toetra zay no ianarantsika zay toetra zay no manova olona fa tsy ny tenintsika zay ny zavatra nianaran'ny mpianatra zaiko nandritra ny 5 taona 3 taona niaraka tamin'i Jesosy ny zavatra nianaran'ny mpianatra dia toetra aloha no namboarin'i Jesosy tao anatiny dia rehefa manana an'izay toetra zay tsika rehefa tena hoe manaiky iova amin'ny toetra tsika efikasy be mihitsy amin'ny fizarana amin'ny olona hoe misy Jesosy tokoa anatinareo zay ny mpianatra zay mpianatra ozy izy nareo raha mifankaty dia voara be ary io fitiavana io amin'ny lafiny be dia be mihitsy raha ohatra hoe développentsika io tsy ampy ny fotoana fa tena hoe mpianatra nareo raha mifankaty zay zany isan'ny ahafantarana n'Andriamanitra fa manana toetra tia ianao dia ahafantarana fa ao aminao Andriamanitra hitan'ny olona ary mandresy lahatra ny olona inao maneho fitiavana mandresy lahatra ny olona jery tsara fa Zakaiosy ane tena hoe considération zany ino moa zany filazana zany mpamoretra moa izy teo jery nahazo any izy ty izy le mpamoretra mpianatra matio entre samy mpianatra fa mijaly mihitsy matio amin'le tsy maharaka ninina mihitsy garainy amin'le zavatra atao rehetrarehetra dia mijaly mihitsy matio anaovany zalana azy indrindra moa i Matio sy Petera tsy mifankahazo mihitsy satria tena hoe Matio ny saika handetika amin'ny Petera tany amin'ny iza moa ty le solabe ry ny film no miverina tao dohako fa any amin'ny Romanina Quintus tena Matio ny handetika hoe tena ilahy dia migadra ilahy rapitro andrasa Matio mihitsy miaraka amin'ny miaramila Romanina Petera hoe gadra ilahy rapitro fa tena hoe ao amin'i Jesosy nahay niaraka izy roa lahy farany
atao ianao nianatra atao amin'i Jesosy izy nianatra dia izay ilay nampianaran'i Jesosy anazy mahay mifankatia ela an'ilay izy ela an'ilay etapy hoe nampifankatiana izy mirahalahy tena ela ilay etapy fa rehefa hoe teo fotsiny rehefa tena hoe nihaino Jesosy rehefa nalefan'i Jesosy nanao mission amin'ny araka izy mirahalahy ary tena hoe zany ianaranao amin'i Jesosy daholo izy ro le tsy mifankahazo mihitsy nalefan'i Jesosy nanao mission ny araka tena izy ro tsy mifankahazo mihitsy tamin'ana nalefa nanao mission miaraka hoe olona ho avela eloka olona ho avela tamin'izay Maria Magdalena no ho avela eloka no nalefa nanirahan Jesosy an'zara tena hoe tia nianatra hoe aiza lefa niveau le famelan-keloka entre les différents teo amin'izy mirahalahy dia tena nianatra Matius Petera hoe ny famela heloka tao anatiny zany dia izay no tenin'Andriamanitra hoe momba ny mpianatra izay fotsiny raisitsika andreo aloha araka ny teneniko teo fa be dia be le raha hoe tena développena izy dia be dia be ny sehatra tokony hanehoana ny fitiavana fa tsika zany mijoro hoe mpianatra nareo raha mifankatia ny mpianatra anankiray dia nampanaovin'i Jesosy hoe mbola anao asa lehibe noho izany ary fa ny zavatra anankiray koa dia mpianatra anankiray ho tonga mpampianatra ohatran'izay foana mantsy le fiteny hoe les élèves de fille ve le maître sa hoe ahoana midepasy ohatr'izay fa ianao rehefa tonga mpampianatra ianao dia mahitsy be koa nefa ny tenin'Andriamanitra miandry ianao ho adinina be ianao kristiana anankiray izay hoe mpianatra izay misy kristiana anankiray ihany koa ho jerevantsika fofombadiny Kristy fofombady zany tonga dia mahitsy be ho an'ny fofombady rehetra dia tsisy zavatra andrasana fa tsy ny fampakarana tsisy zavatra andrasana afa tsy ny fampakarana tsika zany zay daholo aloha tsika tsiraray avy tena misaotra ny tompo satria izay ny ohatrany hoe fa andro farana zao dia message véhiculena be mihitsy hoe tsika miandry ny fampakarana tsika tena hoe miandry an' Jesosy hiverina hapakatra tsika izay ny andrasan'ny fofombady izay ny fanambadiana dia raisina ohatrany hoe fifandraisan'i Jesosy amin'ny kristianina ao anatin'ny tokantrano zany no ahitana taratra ny hoe ahoana zany fifandraisanao amin'ny Kristy zany raha ohatra hoe ao anatin'ny tokantrano ianao be da be tsika mahita an'izany tena kahitatsika isan'andro eny amin'ny feh isan'andro eny misy ohatra hoe lehilahy anankiray dia miasa foana izy tsy manana fotoana ho an'ny vady aman-janaka mihitsy dia normal be tsy mitaraina le vady aman-janaka hoe tsy anay mihitsy papa tsy hita mihitsy dada na ohatr'izao fa dia any ampiasana foana za moa misy fihita amin'izany mbola niasa birao dia misy rangahy zay eritrereto hoe tamin'ny niala tao amin'ilay toeram-piasana ataontsika hoe 10 ans zay no efa retirety io rangahy io fa hatramin'izao zany efa 10 ans après mbola miasa izy tena rehefa mahita le vady aman-janany dia tena tsy manana fotoana hitanao zany le fahoriana ao anatin'le any dia tsika koa efa mahay mila manana an'izay équilibre zay zany tsika kristianina tsy hoe mpanompon'Andriamanitra dia za moa tena siko ireo vady aman-janako mamelykely anay ry asa siko mafy ny tenako mangana rovany nendry asa fanompona foana rovala tsy voalevitra mihitsy rehefa any fa za zao mbola mianatra koa eto aloha fa tena tonona amintsika hoe miaraka samy mianatra tsika eto fa tsy hoe za fotsiny voatendry ety aloha ety fa ireo vady aman-janako mahita hoe tsika zany tsy hoe mpanompon'Andriamanitra dia maty tanteraka any amin'ny asa fanompona fa zavatompoko fa tsika mila mahana an'le équilibre hoe sady ray ianao ny vady ianao no ino moa zany sady ray ianao ny vady ianao no manana ny responsabilité ianao ao anatin'ny tokantrano araka ny tenena teo dia mamatotra ny ankiray verina n'le resaka fitiavantsika ny zavatra tokana mamatotra ny fanambadiana dia ny fitiavana rery ihany tsy ny karama tsy tokantrano normal raha ohatra hoe tonga dia atao mahitsy be tokantrano par intérêt zany miaritra fotsiny zany raha ohatra
raha vao ohatra ka hoe karama fotsiny mahavelona izy dia zao izy dia efa vita izy dia mety amin'ilay olona mahita anazy hoe na tsy eo ary izy fa any ampiasana ny foana dia nefany tsy manam-piadalana ianao tsy manam-piadalana koa ilay tokantrano fa dia hoe zao fa ny fitiavana no mamatotra ny tokantrano anankiray hoe fifankatiavana dia araka ny tenena teo tsika zany ohatr'izay ilay équilibre tadiavin'Andriamanitra ao anatin'ireo thème rehetrarehetra terme le niveau rehetrarehetra teo zanaka ve mila marina ianao fa zanaka mila marina ianao fa mpanompo mila marina ianao fa mpivavaka mila marina ianao fa fofombady araka ny tenena teo dia fofombady dia miandro ny fampakarana ao anatin'ny ino moa le Virgile 10 Matthieu 25 io no manambara fa hoe fofombadin'i Kristy tsika miandro ny fampakarana inona no afa-tsy Jesosy ao anatin'ilay izy miambina miambena mitahiry solika lava biby Matthieu 25 io raha vakiantsika eo fa resaka solika no nahalatsaka ny atsasany nahalatsaka ny 5 dia resaka solika no natafiditra ny anaky 5 Apocalypse 19:7 mihitsy mba azontsika jerevana azafady Apocalypse 19:7 aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra fa tonga ny fampakaram-badina zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ao anatin'io teny io no mivadika ny hoe fampakaram-bady lasa vady amin'izay ianao rehefa avy eo ny fofombady lasa vady amin'izay ianao fa efa niomana ny vadina tsy mipetraka amin'ny niveau fofombady tsony ianao rehefa niomana tsy mipetraka tsony ianao hoe fofombadin'i Kristy rehefa niomana sy niambina fa efa hoe vadiny amin'izay ianao manomboka eo sarotra amin'ny olona tsy nianatra ny miaina an'izany hoe vadin'i Kristy zanak'i Kristy zanak'i Jesosy zany sarotra zany ohatran'ny olona ihany koa be da be aiza koa possible ve zany telo izay iray satria misy tsy mino an'izany anie ny olona dia ohatran'izay koa ny ao amin'ny Kristy sarotra amin'ny olona zany ino ny tenany hoe zany ametraka ny tenany hoe sady mpanompo ianao no mpianatra ianao no fofombady ianao no inona koa mpivavaka ianao no mpino ianao fa ianao mila izay rehetrarehetra izay tsika tena mila izay rehetrarehetra zay tsy hoe miasa be fotsiny tsy ampy zany hoe mpanompo fotsiny ianao hoe tsy ampy mihitsy dia raha zanaka fotsiny koa ianao tsy le hitanao hoe le ndraisika teo le henri fraise ny karazany ianao zany tsy le zanaka gate be le mimi moa izy pasteur zay rehefa mimi fotsiny pasteur Daniel angamba nanao an'izay teto mimi fotsiny meo iny le zanaka gate be iny tsy tonga fils iny na tonga dia tao mahitsy be tsy tonga fils de Dieu fa mbola le enfant meo zay le zavatra nizarain'ny pasteur Daniel teto ianao zany raha zanaka fotsiny ohatr'izay dia tsy maneho ny tompo zay le terme zay foana no ino zay foana le iverenantsika fanehoana any Kristy tsy fanehoana antsika tsy maneho ny tompo zany fa maneho tsaiko nareo misy tantara kely reny anaty Facebook ndraindray dia mahita le zanaka ny milliardaire sy ny karazany dia le gate be mahazo carte bancaire dia nanana sy ny karazany dia mandany ny vola fotsiny ary ohatr'izay ny ataony enfant gate rehefa tonga hoe ny zanaka dia mpandovatsy iny zay ny lovan'ny zanaka ao amin'ny ray ny zanaka dia dia tsika le hoe mpiray lova amin'ny Kristy dia ny enfant gate rehefa ohatra ka tsy niditra tao anatin'le lalan'ny ray ohatra zany tsy hoe raisitsika le ohatra hoe Henri Fraise et fils teo rehefa tsy niara-niditra tao dia inona nataon'le zanaka rehefa avy eo amidiny io orinasa io tsisy ninona fantany eo tsinona amidiny zay zavatra zay daholo ny enfant gate rehetrarehetra rehefa ohatra ka hoe mahana dia amidiny satria tsisy ninona metiny miady mihitsy fa niaina fotsiny tamin'le meo foana tsy nianatra tsy nanina fa niaina fotsiny tamin'le meo foana fa tsika amin'ny hoe zanak'Andriamanitra tsika le fils ny tiako tenena somary précisena kely ohatr'izay foana le fils tsisy ninona amidinao fa efa miorina ho anao daholo voaomana ho anao daholo ny zavatra rehetrarehetra zany hoe ianao rehefa ohatra tonga ao amin'le fils dia fierté
tena fiera aminao Andriamanitra. Tena hoe fierté ny ray ianao, fierté an'Andriamanitra ianao. Tena hoe fiera aminao ny ray hoe tena hoe ty tena zanako ty. Dia verintsika amin'ny hoe tsika mila mameno mila mameno an'ireo tsy critère moa zany filazana azy fa personnage sa personnalité any kristianina rehetrarehetra reo. Fa araka ny tenena teo tsy ampy reo vao titre tsy hoe titre fa reo vao hoe sehatra anankiray fotsiny ny asanao. Reo vao hoe zanaka fotsiny ianao fa tsy hiasa mihitsy. Dia tsy izay ilay tenena teo hoe enfant gâté zany. Mitavana ny ray fotsiny. Tsy ampy maneho an'Andriamanitra zany, tsy maneho an'ilay rainao zany. Dia ilay izy koa tsy mety hoe izay efa fofombady. Dia izay zany tsy hanompo. Tsy mety koa. Fa mila miaraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na tonga dia hitenana hoe za zanaka dada fotsiny. Tsy mety koa zany. Tsy ampy daholo zany rehetrarehetra zany. Matoa Andriamanitra tamin'nyseho tamin'ny endrika anankitelo. Dia hita fa tsy ampy ny endrika anankiray isehoana. Dia tsika izay ny tena Andriamanitra hoe manahaka an'i Kristy tsika. Manahaka an'ireo tsika. Mila miseho amin'ireo endrika rehetrarehetra ireo. Mila miseho amin'ireo endrika rehetrarehetra ireo ny kristianina. Ny ahafahana manatanteraka an'izany dia ninona ozy izy ny tena Andriamanitra dia ataovy amin'ny fitiavana. Rehefa mitoetra ao anatinao ilay fitiavana dia hainao manao an'ireo rehetrarehetra ireo fa tsy hoe za efa zao miplasiko dia tsy hanao ninona intsony. Tsy ampy isehoan'Andriamanitra amin'ny alalanao ny hoe mpanompo fotsiny ianao. Na zanaka fotsiny ianao, na fofombady fotsiny ianao, na hoe mpino fotsiny fa tsy maintsy feno ireo. Ilay izy tsy hoe tsy ampy isehoanao averina foana ty satria tia misy nge ny misy partage pasteur Daniel zay ihany koa ny ohatrany tadidiko hoe niositra no rehefa vao niositra no mitondra rehefa vao niositra midepasy ny caractère dia mitondra ny amin'ny fahaverezana. Satria ny caractère-nao rehefa vao ohatra hoe mandray ositra, misy olona tonga dia atao maintsy be, misy olona vao ositra dia tonga dia lasa amin'izay izy miazakazaka be sy ny karazany miseho amin'izay izy hoe izy fa iny izy fa vao ositra. Izay ilay tiana aseho. Fa tsisy ilay humilité, tsisy ilay fanetretena. Lasa adino ilay hoe Jesosy tonga hanompo fa tsy tonga ho tompoina. Tena mampahazo ny ankabeazan'ny kristianina fa matoa-tsika mianatra androany dia olana anankiray ialatsika manomboka izao ny hoe ianao no iseho fa tsy Andriamanitra no asehonao. Ndray androany rehefa tonga eo amin'ny rehefa tonga ny fitsarana dia rehefa tantaraina ny zavatra rehetra, tsy haiko na efa nahita ny sarisary kely iny koa nareo. Rehefa tonga ny eo amin'ny fitsarana dia tsy atsonatsony Jesosy. Hoe Jesosy avy fa izy no iseho. Rehefa eo amin'ny anjaranao. Satria ianao naneho anazy foana tety. Izy foana no naseho anao. Dia ilay anjely mitazona an'ilay boky ilay mitantara izay, ianao nanao an'izao, ianao nanao an'izao, ianao nanao an'izao. Izy mbola variana miondrika eo. Fa rehefa mitraka izy, tsy ianao tsonka no mijoro eo alohany fa Jesosy nefa hitany eo alohany. Rehefa maneho an'Andriamanitra ety, mila ety ianao dia efa manaiky an'izay fisainana izay. Tonga dia ataoko an'izay angambany. Rehefa ety ianao no manana an'izay fisainana izay hoe aneho an'Andriamanitra dia rehefa tonga any an-danitra ianao dia tsy atsonatsony Jesosy hoe misy eo. Jesosy avy fa zanana. Ilay izy tsy izay hoe Jesosy avy fa zanana ho an'izao. Na hiteny amin'ilay Andriamanitra, hiteny amin'ilay anjely ianao hoe izao ilay zavatra vitako, izay ilay mpanompo fotsiny izay. Za nahavita an'izao, izay nahavita toroteny teny amin'ny bara ohatr'izao dia nisy niova fo. Izay nahavita an'izao dia toroteny tany amin'ny silamo sy ny karazany tany dia nisy niova fo. Tsy izay no tantarainao eo. Tsy tafavoaka rehefa izay. Fa ety ianao mianatra sahady an'ilay hoe maneho an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga, izay ny tena important ho antsika izay. Rehefa tonga ilay eo amin'ny fitsarana. Eo amin'ny fitsarana dia iny tsy atsonatsony Jesosy fa miseho azy izy.
miseho azy izy maka toerana ny anjely mety manisa tanisana zay zavatra rehetrarehetra le izy tsy la zay ny zavatra iseho ndray andro tsy hoe lanjaina ny ratsy vitanao dia ny tsara atao amin'ny ilana dia hoe izy amavesatra tsy izay ka tsy izay le izy le jola teo raha zay tranga tamin'le jola teo akaiky ny Jesosy tsy clair tonga dia azafady tompoko tonga dia tsy tafiditra satria tsisy ninina teo eny ery vao tonga saina fa Jesosy no miseho Jesosy no miseho noho izany ny zavatra zaraina amintsika dia hoe ndaotsika hiezaka ndaotsika tena hoe hianatra aneo an'Andriamanitra ary izy ny tena mahafinaritra amin'ilay izy tsy hoe sika no manao ezaka fa Jesosy rehefa mipetraka ao anatintsika dia izy no mitarika antsika ao anatin'izay fanehoana azy zay ao anatin'izay asa rehetrarehetra ataontsika izy no miseho raha fitinina zany le zavatra ny fampiresahantsika teo dia le ao anatin'le Luka 10:22 teo le hoe hanehoana any amin'ny farany mihitsy le farany indrindra mihitsy hoe hanehoana anazy tena hoe ndaotsika aneo an'Andriamanitra ao anatin'ny famonjena sekoly ohatr' izao aneo an'Andriamanitra ao anatin'ny ralia anatin'ny fandehanana amin'ny ralia aneo an'Andriamanitra na any anatin'ny samy manana mission tsirairay avy sika tsirairay avy ireo na ao anatin'ny tokantrano na any anatin'ny fianarana na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-monina mpivarotra charbon sy ny karazana maneho an'Andriamanitra tsika amen araka ny tenena teo foana dia hoe mila marina amintsika daholo zavatra rehetrarehetra ny zaraina teo mpanompo ianao raha mpanompo tena tsara ianao dia hoana izy ny ten'Andriamanitra ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia mpianatra koa nanao hoana izy ny ten'Andriamanitra mpianatra andeha kahaka anareo any amin'izay toerako misy valosoa daholo le inona le zavatra rehetrarehetra nianarana teo zay ny mpanompo zay ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao ny mpianatra indray ao anatin'ny Jaona 14:3 misy an'iny hoe any amin'izay toerako no misy anareo ny zanaka hoana efa nitenentsika teo ny zanaka mpandovany iray mpiray lovo amin'ny Kristy tsy hoe rehefa ohatra ka hoe marina amin'le io Jaona 14 teo ary andeha amboatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amin'ny ka izay toerako no itoeranareo koa ianao zany raha ohatra ka hoe mpanompo fotsiny dia le tena anankiray teo ny azonao fa ianao raha sady mpanompo ny mpianatra dia mahazo le tena anankiray koa any makany amin'izay toerana misy anazy raha zanaka ianao dia mpandova indray mpiray lova amin'ny Kristy anjaranao daholo zany rehetrarehetra zany avantage zany raha ohatra hoe marina amin'ny fanehoana an'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra ianao raha fofombady ianao efa niseho teny ten'Andriamanitra tonga ho ampiakarina ianao dia tonga vady mitambatra ireo rehetrarehetra ireo fa raha sanatria fotsiny hoe izany tsy mila n'izany rehetrarehetra zany zay ny tena marina mila n'izany daholo tsika fa tsy hoe ny anankiray fotsiny mety amintsika na rehefa ohatra hoe mpiray lova amin'ny Kristy dia ampy fa io tena teneniko anareo fa na ety tsy ampy zany hoe mpiray lova amin'ny Kristy zany fotsiny fa mila ananao daholo fanantenana ao anatin'le zavatra rehetrarehetra ireo amen dia manomboka izao dia mino aho fa na zah na itsika dia kristianina aneo an'Andriamanitra zay no lesona ny anarana ny fampizarantsika teto androany kristianina maneho an'Andriamanitra fa tsy kristianina maneho ny tena kristianina maneho tenitsika raha ohatra hoe miseho mpanompo fotsiny kristianina maneho tenitsika raha hoe miseho hoe zanaka fotsiny fa kristianina maneho an'Andriamanitra tsika rehefa mahana an'le hoe telo zay iray firy zay iray zany zay raha ohatra ka raha any amin'ny efatra zay iray dimy zay iray raha hoe mpino enina zay iray raha mpivavaka sy ohatr'izay le mahay zany dia tena hoe rehefa tena hoe marinao amintsika marinao amintsika mety araka ny tena teo tsy exhaustive ireo liste ny fahampizarana teo ireo fa ao amin'Andriamanitra ny fahatanterahany zavatra rehetrarehetra ao aminy no anahafantsika anazy amin'le hoe raitsika mahay tsika zanaka mahay tsika mpanompo mahay tsika mpianatra mahay tsika mpino mahay tsika mpivavaka ray satria ray ihany ireo rehetrarehetra ireo amen vavaka tsika
raha io makasitraka fiainanao zahay iny amin'ny fitiavanao satria fitiavanao ny zavatra rehetrarehetra. Fitiavanao no nitarihanao anay ary fitiavanao no mbola anoronao anay hoe reto foana. Tompo androany zay no nitarihanao anay dia mahatoky izahay fa tsy hoe mena anay zany dia zavatra tsy ho zakanay na ohatr' zany fa zavatra hoe ianao no mahatateraka izany atao anatinay dia ianao no iseho. Tompo tena tianay manomboka izao tompo dia ho fisehonao ny fiainanay manontolo, ho fisehonao ny aminay ray manontolo. Tsy hoe aty amin'ny sehatra fanompoana ihany fa amin'ny sehatra rehetrarehetra eny anivon'ny tontolo iainana isan'andro isan'andro dia ho tena hoe ianao no iseho fa aoka za ho tako natateraka Jesosy fa ianao no tsara indrindra tokony ho hitan'ny olona. Voninahitra ho anao Jesosy dia ianao no mahatateraka ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy a. Wow, mahazo toerana vetivety a. Mino fa voatantsika tao anatin'ny teny maraina anomboana ny herinandro vaovao. Amen. Misy endrika maro anehoany ny Kristianina, anehoantsika an'Andriamanitra. Ao anatin'izany araka voalazan'ny teny izay napetraky ny tompo teny ambavam-panompony teo mpanompo isika izay ny mahatonga ny fanairana mba ho isan'ny mandray anjara isika ao anatin'ny asan'Andriamanitra maro samihafa. Eo ny sampana, eo ihany koa ny antso manokana izay hitondran'ny tompo anao. Mety tsy voatery hoe sampana fa ny tsara amin'ilay sampana mantsy mianatra toetra mifandray aman'olona ianao anatin'ilay sampana. Fa ilay manompo rery tsisy donadona any. Satria ianao rery. Ina ilay donadona satria tsy voatery hoe arak'ilay teny teo tsy voatery tonga dia hoe mpiara-manompo tanteraka daholo ilay miaraka aminao ary ny anton'izay dia mba hatateraka anao. Dikan'izay tsara raha mpanompon'Andriamanitra daholo izay manatrika eto izay mandrea ny teny ny mpianatra dia misy disiplinam-piainana. Ary izay koa mbola mahatsara ilay hoe misy sampana satria anatin'ny sampana misy disiplinina izay tsy ianao no mametraka azy fa misy mametraka dia ianao manetry tena manaraka azy. Satria raha ianao mametraka disiplinina dia disiplinina amin'ilay mampety ianao no mapetraka ao fivoriana ao an-tranonay. Fanomboan'ilay fotoana rehefa afaka ary ny oran'ilay izy rehefa malalaka. Fa mahatsara ny sampana any amin'ilay fotoana ilay tsy mahafaka anao mihitsy, any amin'ilay toerana lavitra anao mihitsy eo amin'ilay ora tena leotra tsy hainao omena raha zahainao manetry tena fa eo Andriamanitra no hijery anao. Amen. Zay mahatonga ny école any amin'ny toerana anankiray dia maison any amin'ny toerana anankiray dia samihafa ireo. Avy any amin'ny maison ny ankizy dia aterina any amin'ny école fa tsy maîtresse no antsoina makany amin'ny maison. Azontsika ve zany? Zay mahatonga ny sekoly eto manamboatra ny disiplinina ao anatintsika ny tompo. Tena kaikinao mila tonga mpianatra hoe. Ary mahafinaritra be ilay teny mpanairana teo tokoa fa ny mission nandrahana antsika dia ny atonga ny firenena ho mpianatra. Izany hoe tena ho ampon'i Jesosy mihitsy zany io fankatoavana disiplinina io fa tsy kristianina goragora. Ary izay mahadiso an'ilay kristianina tsy manda fanomezana. Tena manda fa tia manome, zay ny tena kristianina. Trony misy hatro mikojerijery. Dia ahoana zany ny amin'ny herinandro ity? Aoka ianao ho tarihan'ny fanahy. Amen. Zanaka. Ny zanaka dia manana fifandraisana manokana amin'ny rainy tsy mitovy ohatry ny mpanompo tahaka an'izay mety naseho tany aloha fa sady Andriamanitra ao izy no tomponao izy no rainao izy, zany hoe misy relation familiale ianao sy ny lehibe. Amen. Tena hoe tsy hoe izy fotsiny ny antso sy ny fidy anao fa rainao mihitsy izy mitsimbona anao, mitsinjo anao, mihevitra anao, tia anao, afaka miaino anao, afaka mireconforter anao, afaka micomprendre anao. Eny misy patron moa miaino ny mpiasany ihany rehefa tena mitaraina. Fa mino fa ny tena miaino ny fitarainanao dia ny rainao. Tsy haiko karazanareo hoe tiako tenenina. Satria voafetra endra resaka zavatra amin'ilay mpampiasa, ilay mpampiasa mety tsy mpampiasanao raha afaka pitso. Fa ny rainao mino fa rainao izy raha afaka pitso dia rainao izy hatramin'ny farany herinandro dia rainao foana izy. Alléluia.
dia farany teo fofombady izay tena hoe nafinahitra be le teny teo ozy izy Sokrady hoe ny asan'ny fofombady dia manomana ny fampakarana. Tsisy ankoatran'izay. Tsy mandeha miantsena satria vao mandeha miantsena dia efa virjiny 5 adala zay. Amin'ilay fotoana iantsenanao mihitsy ny tonga ny mpampakatra. Fa tsy manao ankoatra ny manomana ny fampakarana. Vao ny fo maraina zany dia mila tonga sainana hoe mpanompo mila manefa ny anjara fanompoko androany. Mpianatra mila mianatra sy disipline androany. Zanaka mila mba hankasitrahany raiko sy mikarakara ny raharahany ary fofombadin'ny Kristy satria mety ho androany ny fampakarana. Mety rehefa avy eo, mety rariva. Rehefa fantatsika izay dia miova ny fomba fiaitrantsika fiainana satria miomantsika. Amen. Eto moa dia misy fotoana misy miteny hoe le kristianareo zany manambady maro. Diso. Manambady anankiray izy satria fiangonana anankiray ny vadiny. Dia izy io fiangonana io tsy azo hvkl io. Vita korazato maly dia ahoana zany? Tsy azo hvkl rery satria azo hvkl rery tsy fiangonan'i Kristy fa ny fikambanana misy an'i Jesosy rehetra no fiangonan'i Kristy. Raha hitena hoe tananao ihany ianao dia tsy feno. Fa ianao sady misy tanana ny tongotra no akikely no sofina. Dia tsika izao tao asa fanompona anankiray amin'ireo tova eo amin'ny tenan'i Kristy. Tsy haiko. Mety akikely. Kely fa manala fitsarana rehefa mangididy ny sofina. Tsy azonareo. Mitsangana rehefa tsy. Dikan'izay manambady tokana ny Jesosinao. Fiangonana anankiray no ampiakarana. Izay mahatonga fotoam-panjavonana tsy be dia be. Tsy hoe androany dia fampanjavona ny hvkl-mission maneran-tany. Androany miomana rapitso fa pentekotista tsy izany ka. Ndray mandeha miseho Jesosy to dia miara-miakatra ny fiangonany anankiray. Izay ny mahadisa an'ilay mifanenjika samy miara hiakatra ihany. Ny problema ilay mifanenjika tsisy miakatra na ny manenjika ny azafady aloha tena. Aloha ajanona izany fa resa be ny ambony. Azareo amin'izay ve? Resa be hoe ihanina no iza toiziny ianao dia mamaky baiboly kosa. Fa ny baiboly ny fahamarinana tsy hamitaka anao. Amen. Ao afantananao dia isaoran'Andriamanitra fa isan'izay privilégienao nandre ny teny androany. Nambaran'Andriamanitra ny tao am-pony fa tia nofeno ny maha-kristianina anao. Tia nofeno le nanovana anao ho tonga olona vaovao. Mankasitrahan'Andriamanitra fa raha manomboka ny herinandro, tsy manomboka fotsiny amin'izao, fa manomboka miaraka amin'ny teny, nanomboka teto amin'ny fanatrehany, manomboka niaraka tamin'ny fampahirezana sy ny fantsiana. Ome voninahitra ny Andriamanitra. Misaora azy fa raha mbola isa mivelona ianao andro maraina, misy antenaina ny fiainanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sarobidy ny fampitenenanao ny mpanomponao sy ny fijoroanao mahatoky indray tamin'ny andro maraina, anome anay fampianarana sy fampahirezana, fantsiana sy fananganana ary fanamboarana ny any anatinay. Misaotra Jesosy fa misy fahafenom-pisehoana tianao hijoroanay amin'ny mpanompo, amin'ny mpianatra, amin'ny zanaka, amin'ny fofombady. Aoka ho tsaroany tsirairay avy izay tonga eto androany maraina fa misy karazana olana be dia be miva ao ambadiky ny fiorenana amin'izany teninao zany. Ary zany ny fona nefa misy taona izay mihazakazaka mba hiseho. Fa tsy hoe mihazakazaka mba haneho anao. Fa mino fa amin'ity maraim-baovao ity izay afaka ho raisiny ho tonga fiaingana vaovao dia tsy jabaka sy ho lavo intsony izay ao anatin'ny fihazakazana mba haneho ny tenanay. Aoka ianao no iseho fa izay no takona. Aoka ianao ny tombo ary izay kosa no hiena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Vavaka koa izay tompo mba tsy ho ampahany amin'ny fisehoana irianao no hanehoanay anao fa haneho anao amin'ny fahafenoana izay. Tsy ezaka satria efa ampianarina ombienombeny fa tsy hoe izahay no hanezaka amin'ny herin'ny sainay sy amin'ny herin'ny vatanay na avy amina traikefa expérience tany amin'ny passé fa tarihana fotsiny izay. Ary ianao no mitarika eny amin'ny alalan'ny fanahinao mba hahafahanay mijoro eo amin'ilay anjara fanompona, eo amin'ilay toerana mahampianatra, eo amin'ilay fiainana mahazanaka, eo amin'ilay fiambenana mahafofombady.
mankasitraka anao zay ray aminaran' Jesosy. Misaotra fandroa maraina, misy olana miva, misy varavarana misokatra, misy ranomasina misaraka, misy Jeriko mirodana, misy fanasitranana miseho, misy tolotsaina tonga, misy fahendrena miverina, misy fiainana mahazo toerana, misy famelombelomana sy fifaliana. Tonga vao maraina indray ahafahana miatrika an'ity herinandro feno fitahiana avy aminao ty. Mankasitraka anao zay Jesosy. Rehefa hijoro zay amin'ireo anjara fijoroandreo dia nampananteny ianao. Alleluia. Fa ny mpanompo dia hiditra amin'ny fifalian'ny tompony. Ny mpianatra dia ho tafiditra ny amin'izay toeran'ny tompony. Ny zanaka dia ho piray lova amin'ny Kristy. Ary ny fofombady dia hiditra ao amin'ny fety satria izy ny nandrasana mba ho tanteraka ny célébration amin'ny fanambadian'ny zanak'ondry amin'ny fiangonany. Raha ny récompense samiandry Jesosy, goavana be. Aoka izay tsy hazakazaka noho ny amin'ilay valim-potisy récompense. Fa aoka ny ao anatinay hibanjina sy hifantoka fa zany ny anjara toerana hanendrenao anay ary soso mahafinaritra zany. Dia misaotra Tompo, amakivaky ny herinandro zay tsy handeha irery fa hiaraka aminao. Amakivaky ny herinandro zay tsy amikery tsy ampahatanjahana fa amin'ny alalan'ny fanahinao. Amakivaky ny herinandro zay tsy avy amin'ny expérience sy méthode efa nahazatra fa avy amin'ny fiavozana sy fitarian'ny fanahinao. Fa misy zava-baovao mbola tsy hitany masona indray amin'ny herinandro tia natao hiandry anay any an-dalana satria miaraka aminao zay. Misaotra Tompo, maraim-baovao misy fiobiana vaohomana, misy famonjena vaovao, misy famindram-po vaovao, misy zava-baovao vaovao raisinay ampinono zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amakivaky ny herinandro zay miaraka aminao, tsy hisy sakana ahasakana anay fa hihoatra an'izany miaraka aminao zay ary hitombo avy ao anatinay ny fiainana ahafahany manahaka anao mantoetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy nanonona fa manomboka tsara ny herinandronao, ho tsara mandeha ny herinandronao, hiefara tsara ny herinandronao satria hitarika anao ny fanamasina dia hijoro ianao amin'ny mampanompo mahatoky amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny mampianatra tiana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny mampianatra mahay, amin'ny mazanaka ankasitrahana ary amin'ny mafofombady vonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Mandehana atreo ny androany fefamidro lalina ny tompo amin'ny fahasoavana ary amin'ny fankasitrahana. Misy voninahitra Andriamanitra ho aseho amin'ny herinandro ty. Andriamanitra ny fahagagana izy, Andriamanitra tsy azontsika ferana izy. Zay mbola tsy hitanao azy hatramin'izay velomo fanantenanao fa afaka hitranga androany zany. Zay tsy hitanao androany andraso eo Andriamanitra fa afaka hiseho izy amin'ny herinandro ty fa hanao zavatra Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anilany. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Zadindra pitsy